ny dinika eo fanavotam-pirenena sy ny force de changement dia nanao fivoriana fiaonana ho an'ny mpikambana manerana ny nosy tany Fianaratsoa tamin'ny voalohany herinandro iny. Tonga tao amin'izany ny avy any Antsiranana, Diana, ny Sofia, ny Boeny, Vakinakaratra, ny Moromania, ny Atsinanana, ny Tomasina, ny Atsimo Atsinanana, ny Vatovavy, ny Anosy, ny Atsimo Andrefana ary Fianaratsoa tompo-tanàna. Ny antony nivoriana itany dia voalohany indrindra araka ny fanapahan-kevitra anay fa tsy azo jerena fotsiny amin'izao intsony zao tsy fehezan-draraha zao fampahoriana vahoaka eto Madagasikara zao. Nanapa-kevitra zay fa hiantso ny vahoaka hitako ny zony tsy anaiky intsony ampiatra ny fahalalana zay omeny lalàna azy. Dia nanao fivoriana zay tao nampitovy tady dokanga, nanao échange d'information fampitoviana fomba fijery manoloana ny mouvement hetsy-bahoaka zay ho karakaraina. Zay zany zavatra nataonay tamin'ny voalohany indrindra. Faharoa ny talata hariva zahay talata hariva le 15 août iny namory vahoaka tao amin'ny Saint-François Xavier zahay namory ny vahoaka Fianaratsoa zahay zay force de changement niaraka teo nijery ny conjoncture pirenena ary ny ady hevitra n'le loha-hevitra hoe exercice des droits et libertés publiques à Madagascar. Zava-dehibe loatra mantsy ty droit de l'homme liberté publique ty zay ohatrany tsy misy tsony amin'izao to tsy mba resana tsony fa tany-tandalana fa tsy jerena tsony io. Fa telo manaraka an'izay nisy fivoriana nataony force de changement manerana ny nosy tamin'ireo force politique tao atoerana tao Fianaratsoa na force politique laïque na force politique amin'ny ankapobeny niara-vory tamin'ireo zay ary farany dia nivory ny force de changement tamin'ny farany indrindra dia nanapa-kevitra fa tsy eto Antananarivo rery nanaovana fihetsiketsena fitakina zo sy ny fahalalahana io fa nerana amin'ny Madagasikara samby anao fihetsiketsena daholo. Zay sy zay zany vaovao natao force de changement tany Fianaratsoa. Ho an'ny eto Antananarivo manokana moa dia reny efa nilazaina ombieny reny ary mbola tongavanay eto androany amin'ny atalata ho avy zao le 22 août dia hiantso fivorim-bahoaka fivorim-be ao amin'ny kianja amin'ny tafo Mahamasina ny force de changement hoentina hanehoana fa tsy mandeha amin'ny loniny tsony ny fiainan'olona, tsy mandeha amin'izy tsony zao fiainam-pirenena zao. Milaza zay mbola milaza hoe mandeha amin'ny loniny zao fitondra zao. Tsy misy fitondram-panjakana araka voateneninao teo efa tsy manana zo iriary amin'ity firenena ty tsony zany tsika raha voariva ny andro vao natakenao zany olona valopolo taxi brosy amin'ny RNC ty efa tsy mahazo mandeha libre eto amin'ny taniny tsony zany vahoaka malagasy fa naiza raha voariva ny andro dia matahotra na eto Antananarivo naiza tsisy fanjakana miarona ny olombelona sy mifananany. Aiza ny fanjakana manoloana ny fiarovana ny olombelona sy mifananany. Very ny ananan'ny olona, very ny ombin'ny olona, ny tany zarana amin'ny vahiny fa ny gasy rehefa mangataka tany mba hanana tany zany gidagidra mampolo taona ny tsy azo ny titre fa raha karana na sinoa tsy mbola tonga etokory le tompony tonga dia efa vita zany rehetrarehetra zany. Kolikoly manginy fotsiny, fandikan-dalàna manginy fotsiny, fanodikodina mbola mpanjakana manginy fotsiny. Zany tsy zakany gasy tsony. Nomeny lalàna fahafahana, nameny lalàna zo vahoaka malagasy zany nilazainy constitution, liberté d'expression, liberté politique, liberté individuelle. Zany rehetrarehetra zany no exercer tsy mety tsony ampy zay. Zay no ataontsika amin'ny talata manasatsika rehetrarehetra. Manasatsika rehetrarehetra zay matsiaro fa tsy mety tsony zao fiainam-pirenena zao. Zay matsiaro tena fa mijaly. Tsy mananasa ny tanora. Ianareo zay nandikana lalàna kitsirano. Hitatsika reny fifidianana tany Fianaratsoa reny. Manao antso avo aminareo. Indrindra fa nareo zay nanoana ny Ramatoa be Christine Razanamaso. Tonga zao ny fotoana andao asehontsika zotsika sy fahalalantsika. Andaotsika miantso anareo zahay force de changement ho tonga eny amin'ny kianja amin'ny tafo Mahamasina amin'ny atalata 22 août à partir ny 10 ora maraina. Amin'ny talata moa io hetsika io amin'ny kianja araka mifantatra dia hoe neken'ny commune urbaine Antananarivo ny fangatahana fa ny préfet manahoana efa misy vaovao ve
totoa ia tamin'ny heriny androany a no tonga taty aminay a ny faneken'ny commune apiasa ny kianja mitafy Mahamasina mandritra ny 22 23 talata sy alarobia io lakamisy mitsaritra kely zay satria mba mivelona ny olona mivarotra de ny zoma 25 sy 26 sabotsy 26 ny autorisé ny commune zany zay anao zay fetsiketsehana zay naterinay tany amin'ny préfecture tamin'ny alatsinainy lasa teo ny fangatahndalana anao ny famorina io araka ny voalazany le ordonnance 60 fa ny amitsika ny famorim-bahoaka eto amitsika de soumis amina régime na autorisation préalable de nataonay demande d'autorisation préalable tamin'ny alatsinainy io ihany raha ny heninay zany fa atao namoro mpanao gazety ny préfet androany efa napetraky zareo teto amin'ny préfecture tamin'ny alatsinainy ngamby izy iny ny demande zany efa nisy autorisation amin'ny commune fa latsinainy maraina zany ny OMC mivory de tsy maintsy valiny iny tsy maintsy valiny iny ny arivan'iny farafatarany io moa zany ny fotoana amalina azy silencieux ny texte amin'iny tsy niteny mihitsy ny texte hoe tsy maintsy mamaly ohatran'izao ny préfecture fa ny tsy fahamalina kosa de ino nozereny ino ny voalazan'ny texte hoe le silence de l'autorité administrative vao autorisation de zay zany tsy maintsy ho valinay le izy raha tsy mamaly zay de na manaiky misy enjeu be tabe manodidina an'io tsy maintsy étudien'ny OMC zany zay zay vao mamaly an'io de alonga miandro valiny manamafy an'izay sotranareo mpanao gazety zany a manaiky tafatafa aminay manoloana ny fanehoan-kevitra nataon'ny préfet teo ny anay de tsotra ihany monsieur le préfet ianareo ihany a ny tompon'ny lalàna ianareo ihany a no mametra ny lalàna inona moa ny lalàna de ny lalam-panorenana zay miautorisé anay manome fahafahana anay liberté politique liberté individuelle liberté d'expression liberté d'opposition ary zany droit zany de droit inviolable sauf respect l'ordre public apiny le 60 zay rehenareo préfet mihitsy satria nareo mieritreritra fa tsisy olona mahay lalàna ankoatranareo mazava ny voalazany 60 fa ny réunion publique sy ny manifestation sur la voie publique de soumis amin'ny régime d'autorisation préalable nataonay demande tany amin'ny commune nivaly naterinay any aminao ny fangatana ny zavatra azonao atao de tsotra ihany na manaiky ianao na manda fa valio antsoratra ny taratasy mamoanao arrêté milaza hoe de ekeko rety tompoko laviko rety tompoko tsy mananjo tsy hiteny ianao ka no conférence de presse tsy ny mpanao gazety ny nangatako autorisation tany aminao fa zahay valio averinako aminao 034 05 341 46 ny telefoninako tsotra kely nangatana aminao tsy anao ny tompony teny farany amin'ny apprécier zany atao hoe ordre public anjara ny fitsarana zany mandava fotsiny anao satria bobaiko ny lehibe anao de zonao manda de alefaso aty aminay ny taratasy mirakitra ny fandavanao de manao recours zay any amin'ny tribunal tsotra kely tsy miady isika samy manatanteraka mibaiko fa ilazanao hoe mamory mpanao gazety anao tsy marina zany tompony antoko anao monsieur le préfet raha misy sakoroko amin'ny talata fa raha fa tsy notifienao a mandramatonga latsinainy de ho aveny a na ho vononao azy na ho vononao azy eto azy zany de manao antsoavo amin'ny vahoaka n'Antananarivo raha sitrakareo zao zavatra ataoko zao tongavantsika be dehibe eny amin'ny tatra fa za de ho eo manao antsoavo koa zany aminareo mpitandreo filaminana za raha tsapanareo fa marina zao ataoko zao mba mijoroa anareo hiaro anay amin'io talata io fa tsy tafahoatra loatra fa un préfet de police administrateur civil doublé de général na gendarmerie de ohatran'izany ny fampiarana lalàna eto amitsika satria nao masobaiky politique de hanaovana tsodray ery de ho hitatsika eo zany fa vonona monsieur le préfet na ho vononao fa raha maninina de anao tompony antoka ny zavatra mahazo ao manomboka zao satria enao no miteraka savorivory eto zonao manaiky zonao manda maninona raha zay fotsiny ataonao fa conférence de presse koa manao fiantsina nge ny zavatra ataonao zay zany lazaiko aminareo mpanao gazety a miandry zay ho tohiny atsika
miantso ny vahoaka Antananarivo. Raha anareo mba milaza hoe sao de miembotra dodo hoe sao de mahazo voly zaho koa mba mila toky aminareo hoe tonga fa be dehibe tsika fa raha za rery sy ny force de changement moa tonga inona no vitanay imezan'ny préfet nge zay ka tongava atsika amin'ny eo talaty io. Misaotra namana mamy Patrika, misaotra nareo rehetra zay naneo faneho-kevitra teo. Raha fitinina faneho-kevitra teo de fankaherezana anay no nataonareo sy ny filana toky. Teto moa fanontaniana tamin'ny faraparana teo de manome toky anay ve ianao monsieur Doudou fa tsy hiembotra amin'ny zavatra ataonao io. Misy miteny hoe sao de miembotra ndre misy olona roa telo angamba nanao an'iny. Zao fotsiny teneniko anareo. Hita marina nareo ndray mitoraka aty fa zanaka malagasy io misy tia tanindrazana fa tsy matim-boninahitra matiny vola. Ho hitanareo zany Ratolojanahary Maharavo mitana ny teny nataony raha ty fitiava-tanindrazana ty marina no resana. Zay zany teneniko anareo. Ary mba toky mangatako aminareo koa tongava be dehibe isika ao amin'ny kianja mitafo amin'ny atalata io fa za ihany ange rehefa betsaka atsika no tonga ao milefitra io fanjakana io, milefitra io rehefa betsaka atsika fa raha za rery moa ny averanareo tonga ao sy zay vitsivitsy kely force pitarika force de changement io inona moa ny azonay atao eo ho tanteraka ave zao rehetrarehetra ataotsika io. Ny afatra direct ny ataoko anao raha lako monsieur le préfet fa tsika piralampy namana hatramin'izay amin'ny intérieur ao dinio ihany raha lany zavatra atao fanatanterahana ny asa tso valio an-taratasy non monsieur Doudou pitarika force de changement tsy ekeko vita ny adidinao lavo zay de manao recours fa azapijabany mpanao politique ianao hoe hanao conférence de presse. Ary ty teneniko anao raha mitoriny au vinaigre zavatra miseho amin'ny talata ianao ny tompony antoka voalohany satria ianao ny tompony teny farany zao. So de anao mieritreritry hoe zakay ny tompony antoka fa milaza zay zao lalàna de fa milaza aminay rehefa tsy mamaly ianao de fa manaiky zay. Ary ty de teneniko raha maninona misy olona maninona ao tsy ho afaka amin'ny tantara-piainanao ny goto farany zay kely indrindra raha mandrika mety hiraraka eo. Ary indrindra de manao antsoava mivoaka eto Antananarivo sy manerana ny nosy iandareo zay mba havako zay mba namako raha misy maninona mahazo amin'ny manomboka sosy mandrapatonga io talaty io de tsy miala aminao monsieur le préfet. Enao no manao zesiny korotany eto mazava be ny angatanay aminao valio ny taratasy fangatana anay manaiky ianao de ataovy taratasy mandanao de ataovy taratasy fa azanaovana diversion n'olona enareo mihitsy ny créer polémique io savy enareo te hamono ana za milaza anareo am'zany fa za ho avonina quelque chose zay conséquence ny ty tsy anaiky tsony any fa nitsakitsana ny zoko ny mana aneo ny tsy fankasitrako zao zavatra ataonareo zao no gasy rehetrarehetra tsy mankasitraka tsony leo ny olona ianao ve monsieur le préfet de afaka anamarina fa mety zao zavatra ataonareo zao mety ny ataon'ty fitondrana ty tranquille ve sa ianao manoloana ny détournement des deniers publics amin'ny intérieur io tranquille ve sa ianao monsieur le préfet manoloana ny vonin'olona va raraka isanandro na catéchiste tara mon père masera violé nony tsy fiarovany ty fitondrana ty ny olombelona sy mifanana tranquille am'zany ianao zay général na gendarmerie ka za milaza aminao monsieur le préfet sao de anenena na lafatsika mpinamana atsika pirala mbola atsoko moanao rehefa aveo fa efa azoko ny numéro anao io mbola iantso anao rehefa aveo ka za de miteny aminareo mba manao antso avo aminareo vahoaka malagasy koa ianareo milaza aza miembotra za koa aza vela irery fa hitarika anareo hatramin'ny farany fitakina zotsika ny tsy mankasitraka zao fitondrana zao raha tsapanao marina fa zonao nomeny lalàna fahalalàna anao hitaky ny zonao andao tsika iarahy rotra ao ho hitatsika zay atao rehefa tonga ao tsika rehefa betsaka fidinana andalambe sa tsy fidinana andalambe misy lalàna koa miréglementé mbola 60 io ihany koa no miréglementé zany fidinana andalambe zany fa anao zany na eto Madagasikara ary verina ko eto atsika tanàna Antananarivo fa tamin'ny 91 inge no ny fahendrenana nanany monsieur tomboky Laguilira Zanamasy navelany vorona ritra mivaly volana teto amin'ny 13 mai teto tsisy vakitrano tsisy ininona nandritra mivaly volana teo amin'ny 13 mai zany raha imandreny teto Antananarivo na fahendrena lan'olo manga ve tsika eto tsy nahitany zany ohatra zany tsony ka androanika laso fadindrazany vahoaka Antananarivo mivory ao mikianja mitafo zay tsy niteny eo any amin'ny 13 mai
zay tsy hiteny eo aiza fa mbola mikianja mitafo de fa zany ny ataonareo anay ka mampitandrana mampalahelo monsieur le préfet zavatra ataonao mampalahelo fa hainao administrateur civil ambony zay général la gendarmerie manao antsoavy koa zany aminareo havako force de l'ordre zany ary ny atao anay rera olona zany ny atao anay nge ritandro filaminana havany mangataka pahendrena manaraka ny lalàna hivory de tsy ekena fa maninona zany nge zavatra misy ry tompony andraikitra anareo any amin'ny gendarmerie anareo any amin'ny police anareo any amin'ny maramila zany ve de azo ekena eto amin'ny tanitsika fa maninona zay zany lasa tsy mananjo intsony lasa tsy citoyen intsony satria tsy SVM fa raha rivo rakoto vao ny namory olona tao angambany a izara vary de azo atao zany nge ry mpitandro filaminana havany eto aho zany vokatra zay zavatra miseho mampalahelo miseho zao za moa de fandeny amin'ny talata de ho avy any monsieur le préfet ho avy any raha tsy mamaly ianao raha mamaly moa anao ka anao miankina fitsarana ny atongavako any na tsy atongavako any fa raha tsy mamaly ianao de milaza aminao de ahita raha tokoa anareo fa de ho avy any aho amin'ny talata ho vononareo aho akiniko amin'ny vahoaka malagasy ny fiainao koa anjaranareo mieritreritra fa ho vonona no fitakina ny zotsika zay vokatra n'zany re miantso anareo mpitandro filaminana raha mba hitanareo fa marina zao zavatra ataoko zao raha mba hitanareo fa louable défendable zao zavatra ataonay zao force de changement zao mangataka anareo mba hijoro anareo mino afa tsy ny mpitandro filaminana rehetra manana saina ohatrany ataon'ny préfet io mba mijoro anareo mba mangataka anareo zay mba sahi anareo mijoro hiaro anay mijoro anareo maramila mijoro anareo zandary mijoro anareo polisy mba mangataka fiarovana aminareo koa izahay fa tafahoatra loatra fa nisakitsana ny zon'olombelona sy ny fahafan'ny olombelona eto Madagasikara misy moa milaza hoe ny kongofo hidina an-dalambe midina an-dalambe nareo manomboka rapitso renay mbola amle 20 zay tsy hidina an-dalambe fa raha zany tiany maître avoko midina ary mba miangavy anao koa maître sao de provoquena tsy anareo rery ane manao ny kongofo eto tsy anareo rery manao ny fa dinio tsara ny zavatra ho tenenina fa sao de verinao fa hanaiky moramora ny anaovanao fandrahondrahonana anay moa ny mpanao kongofo sasany fa tsy anao rery ny mpanao ara-marso eto tanànana Antananarivo ka rehefa zay ny eritreritra morolona de raha orahonanao satria anao milamilamina am'izay mampilamina anao any de mampitandrana aminao fa maro mpanao kongofo lavitra noho nyreo elemanao reo mba miaraka aminay koa ka aoka tsika tsy fandrahondrahona lo zany fa tsika samy zanaka malagasy samy mananjo rehefa tianohana SVM anao zonao tanteraka zany atao fa aza mba rahorahony midina an-dalambe anao de ho hitatsika eo ekeny préfet sa tsy ekeny préfet midina an-dalambe anao de ho ekeny sa tsy ho ekeny fa aza mba rahorahonana ankolaka zay fa tsy anao rery ny mpanao kongofo fantatray mbako fa mandrahona anay anao io fantatra koa ne zany fantatrako zavatra tianareo atao fa za ho teneniko ninninona taonareo tsy asakina anao tsy ho any Mahamasina zany fa zoko ny mamoro olona mikanja mitafo Mahamasina efa nekeny tompony tanàna de ny commune urbaine izahay mamaly anareo rehefa tsy tianareo any zay de manao recours zay fa rehefa tsy mamaly anareo de ho any izahay zay zany ry vahoaka malagasy ka farany de mbola mamerina ny antsoko teo ianareo mila toky amiko aza mivadiky ahita ho anareo zany lehilahy ny safidy ahantra zany tsy voatery ty vola daholo ny administrateur civil tsy mpangalatra daholo ny administrateur civil tsy mpangalatra daholo ny 3e promotion ny anam administrateur civil promotion kiady ary mampitandrana anareo promotion koa fatako daholo ny zavatra nataonareo rehetrarehetra reo fatako be debe aminareo mba tsy tianareo ny gadragadra fatifatany aorenantyra raha ty mitandrema anareo fa sao de mieritreritra anareo ahafatena moramora am'zany zavatra miteritretra fikasanareo ataonareo io mampitandrana anareo fa tsy mpangalatra daholo ny administrateur civil tsy mpanao kolokolo daholo ny administrateur civil misy administrateur civil marina misy administrateur civil tsy matahotra ny ahantra fa zany manko ny problème anareo hoe henatra ny firenena ny mafahantrana non fa raha zany ny ampahantra de milaza aminareo fa ho anenenanareo administrateur civil manakarena amin'ny halatra reo ty zavatra ataonareo ty tapanareo ny karamako tsy rarako zany zao de raha orahonanareo gadranareo voronareo atao fa tsy anareo rery ty tanitsika ty makahery atsika vahoaka Antananarivo miangavy atsika tongava atsika ianao zay mijaly fatratra ianao zay mahalahelo am'izao fitondrana zao tongava atsika amin'ny talata larobia zomasy sabotsy fa ao ny fotoana atsika
ianareo zay mba mahita fa hoe sahirana zay satria amin'ny etomanana mila vola be deabe tsika amin'ny etomanana sonorisation sy ny lafiny rehetrarehetra eso sy ny tariny a mba miangavy ianareo a hifandray aminay amin'ny fomba anatanterantsika nio fivoritsika mandritra ny efatrandro farany de farany aminao rahalako préfet dinio ihany rahalany zavatra atao fa maro ny olona promotionnay doyennay tamin'ny andro zany a setrasetra tamin'ny préfecture io aiza ny afarany ministre amin'ny polisy wa nanatanteraka ordre manifestement illégal na defa polisy tany Tsakabary ny esorony zala moramora tao izy mbola io foana mbola lazainy fa miasa izy fantatray fa ny afarany ty de ianao monsieur le préfet no potika voalohany indrindra amity tandrema rahalahy olokendre ianao zanaky ny vahoaka ianao ary farany de tena farany miantso anareo a tandro ny filaminana zay mba makasitraka an'izao zavatra ataonay zao raha misy re répression atao anay mba mangataka anareo raha ty tanindrazana marina anareo a mangataka aminareo amin'ny anaran'ny tompo mba harovo zay mijoroa anareo hiaro anay a raha misy répression mahazo anay a amin'ny talata io makasitraka indrindra tompo koa de misaotra namana mam'Patrika misaotra tsika atao viva